fiarovana ny basiny ety amin'ny tanàna aosainte mitona rakabary fivaliana aosainte mitona rakabary fivaliana dia mimita fampiarahana any anatin'ny vahoaka eo amin'ny miaramilatsika tafavonina iza zay le hira hoe ndao a rehefa tany amin'ny taona 2017 no tena na ndaondao metsika kely patiny kely fotsiny ny hiran'ny MFM zany mba anetanetana atsika menakavy ndao zay tonga de ny vava angamba ny lazaitsika maro message narefa androan'izay ary tsaraina roa fa tena maro ary raha atao ngambany hoe tena resaka publication occupation amin'ny hoe ara-potoana tsy ahavitana asa hoe ivelan'ny asa tokony atao sy ny zavatra tokony atao tena mbola tsy impliqué ohatran'ity ndray mitoraka ity ny tenako raha ohatra izay no lazaina azy ary mampagaga an'le fihetsiko na izara gaga mampagaga an'le fihetsiko contre an'le processus hoe tsy solution tsy ho vahaolana io législative io na fividianana député io anefany efa nanazava moaly hoe aleoko mitongilana makaty amin'ny vahoaka tratra mitsindry azy lena toy zay tazapotsiny amin'ny zavatra misy sy ny zavatra mitsanga satria tena ahoana reny lazana zany tena inoko plutôt je veux dire hoe je suis entièrement convaincu zany fa any amin'ny vahoaka no tompon'ny fanapahana sy ny fahefana any ny vahoaka ny fanapahana sy ny fahefana ary tsapako koa nefany fa misy ny tsindro azy lena ary misy ny fitaka goavana de eo ano tafiditra am'le izy hoe na ny fihetsiko raha tsy azoko satria contrat ako nefa misimpliqué
vraiment de manière vraiment hoe ohatrany hoe ahoana reny filaza zany hoe tena hoe tena tafiditra lalina ao anatin'le fanaovana an'le izy. Ny olana manko de zao hoe ny karazan'olona ohatranay tsy ndeha handoka tena tsy mahay manao tapany, fa rehefa manao de manao, ary rehefa tsy manao de tsy manao. Kanika na contre an'le processus ary za dia alefanareo aty amiko le izy, za koa moa nanono tena raha teo hoe ndao ara fa anampy satria zay ny sitrakareo, zay ny sitrapon'ny entre guillemets ho maro an'isa dia nataoko zay. Dikan'izany raha maresy mahazo majorité nareo zany ao amin'ny Assemblée nationale dia vokatry ny ady nataonareo vahoaka, nataonareo mpitarika tamin'ity zavatra ity. Raha sanatria kosa tsy misy ny majorité na ny zay tokony fandraisana de raisiko andraikitra manontolo ny fahadisoana am'izany. Satria ny antony de zao tsy nahay nandresy lahatra anareo aho mba tsy andanana amin'ny lalana diso. Zay zany tiako manamarika zay. Ka ao anatina tena hoe ady mihitsy tsika am'izao fotoandreo, tena hoe combat angambany, fa mbola tsy tena hoe za tsy miteny hoe ady an-dalambe, ady tondrona ohatran'izany fa manambana loza manambana. Ny safidinao tsy maintsy arovanao, ary tena zava-dehibe le Antsoavo nataon'ny Rosy androany. Za moa tsy haingo tsara le any amin'ny voalohany fa eo mitapatapany teo ny haingo, fa ho averintsika enona le Antsoavo nataon'ny Rosy androany après-midi teo, satria ohatrany tehiteny Rosy hoe ry malagasy avako, za Rosy anie vita ihany vitako anie ny tenako hoe, fa ianao anie no idona amin'ny rindriny. Za Rosy anie afaka miaina any ambanivohitra amin'ny tany sy ny kisoa, ny tany namboleko sy ny kisoa ny opiako sy ny omby sy ny kafe sy ny vary sy ny karazany. Ohatran'ny haingo izy hoe miantso anahy izy, ohatran'ny misy feo hoe fleury sa tsy haiko izy teo, mety ho diso koa, kanefa tsapako fa misy appel ataon'ny Rosy. Zay no mahatonga anahako hoe amaly ary teny amin'ny émissionko androany, satria izao tsika miteny zao satria raisiko, tsy maintsy raisiko ny adidy mifanandrify na aty tany lavitra aty ary za tsy maintsy raisiko zay adidy azoko raisina, ary tsy alangalana fotsiny takany nataoko hatramin'izay, mitohy ny zavatra nataoko hatramin'izay. Ka raha misy zany tolona mandeha eny amin'ny faritra, eny amin'ny firenena ka mifanjohy amin'ny zavatra zay efa nataoko, mifandray amin'ny zavatra zay ataon'ny vahoaka, tena mitady fiovana ny vahoaka ary leo tanteraka ny vahoaka. Zay zany de izy. Ka ndao enotsika le Antsoavo nataony Rosy. Misy olona miteny ato hoe tena niantso ny anaranao mihitsy Rosy tamin'ny teniny mba averen'ny sorato eny ny zavatra nyteneniny hoe inona izy tsy hoe ratsy tsy hoe ratsy ny zavatra fetson'ny Rosy anahy, fa ohatran'ny enkoenko ohatran'izay le izy hoe manao appel ny akanjo zany. Zay aloha mifandona zay rehefa mifandona, fa rehefa mitovy hevitra koa de mitovy hevitra. Zay ny itovizan'ny hoe artiste sy ny sportif sy ny olona efa zatra niara-niaina tamin'ny olona maro zany, mataty dona, mataty adevitra. Ndao ara enotsika ny zavatra ny teny ataony Rosy na candidat député Rosy Toboko. Maharitra 7 minitra eo le izy, 12 minitra, ka ndao enotsika ary. Tiako enona hatrany amin'ny voalohany manko le izy, ndao ary. Mbola enotsika daholo le tratra tany ambadika tany
sy ny karazany zany a manaova kelytsika aloha abonnement de manaova j'aime ndao ary tompoko a raha misy zany any ambadika any ka tianareo alefa eto de alefaso messenger fa tonga de alefako tsisy filtre na anompo ary nareo tsy olan'zany opay fa alefako eto alefako direct ndao ary tompoko atay onary zany ndao Fa mivady keza ndray mamadika amin'ny matao alohan'ny anomboana atso daholo ny olona rehetra aloha hijery ny direct alohan'ny anomboana efa mandena ao lery selo ary malama reo maditra rehetra ao amin'ny Facebook sokafy de noy partao nareo any andafy rehetra nareo ny tena ilaina aloha zao jery an'ity de manaparitaka fa tsy fantany urgent kely tapaka ho ny jiro en bro de vote ao Ambohipo tapaka ny jiro en bro de vote ao Ambohipo ary ao maso akaiky zay malakilaky tsika zay farany ty revo ty fa angony efa ao nareo miomany nareo fa hanomboka atsika tena niantso atsika zany ndrosy ndao ary lasikary androany a vo maraina dia ny tsaronenana koa zany 5e arrondissement tapaka koa ny jiro jereo malaky zany arfidy eo any aminareo zany oka ny feo enregistrement olona manomana angalabato indrindra ty amin'ny 4e ny voateny eo no mamasa raha inonareo tsara fantatra ny feon'le olona nalefako tany amin'ny préfet tany amin'ny lehibe any zandary tany amin'ny lehibe any seni amin'ny WhatsApp ny feo hoenao tsika tokoa ny reportage Mazanga rehefa avy eo afaka miditra zany ny namana afakandro avy eo afaka mandefa message nareo hoe nanao na fivoarany raha alefaso MP na WhatsApp teny aminy miankavinareo mba ndraindraiky fa misy olona zany miomana aka 200 voix isaky ny bureau de vote ty amin'ny 4e arrondissement tsy 200 voix ihany fa 400 voix ny amin'ny sasany takan'izany ny any Ambato Finandrana Mazanga ny any Tuliara koa nisy tratranga izy zany tsy fantatro fa maromaro e hatrany Tirabe hatrany Betafo feno Alabato ozy le raha naman'izay hoe fraude massive ndao manao parenthèse kely aloha tam'ty etsika fisamboran'olona Pangalabato ty de nisy sarina tovolahy tanora zay nanao akanjo mavomavo tafiditra tao anatin'ny anisan'ny hoe sariny siblena zany tam'ireny any reny ka le raha namana tsy TMH fa ASPR zany hoe ao amin'ny ekipany Marc Ravalomanana izy ka elako tsiny manokana ho an'le zandry zany aloha voalohany indrindra hoe ialana tsiny tompoko fa ny mihinan-doka raha misy latsaka ozy izy na sa mihinam-bary misy latsaka ka ialana tsiny be de be indrindra kanefa na izany naty zany mba miangavy an'le mamany hoe aza mba atao an'izany menace zany ny tenako fa tsy sana marche pas avec moi ka mamerina fialan-tsiny tompoko lasa izay tsy ilay ary efa nofafako ilay sary misy an'le tovolahy manao mavomavo iny ndao ary tompoko tsy azo ekena zany fa alabato zany rehefa nandeha zay dia manaraka ny délégué-anay zay satria nametraka olona isaky ny bureau fifidianana zay manana 600 délégué ny anay rosy ary aorina 600 délégué de misy service d'ordre miaraka aminy nataonay sorona moa ny akanjony zareo satria mahamana ny olona rehefa mahita an'le menamena be andrikito maditra reny de nataona sorona ny akanjo mitatitra azo hatramin'ny 12 dia ny TMH ny fidy miaraka amin'ny septambra manohintohina ny fandehan'ny fifidianana na izy mampitahotra na tsy mamela ny délégué asy na mamoaka secrétaire
na tsy mamela ny olona kasary atreo mbola lefitra ihany nandefa tany amin'ny chemise ny tatitra momba ny tapany voalohany après midi am'izay voasambotra ny service d'ordre anay tao anosy be ataorinako ato ny sambotra azy azonareo antanina rehefa aveo mitovolahy anankiray vao maraina dia mavorivory bebe reo 4 telo efatra no mitondra andreo ao anosy be ao a bypass koa zany tapaka ny jiro zay no eno eto jiro dôly zany fa misy antony dôly zany davara reo mitondra vande be debe feno bulletin any aposy feno bulletin any aposy asole tabataba 67 hectare koa tapaka ny jiro zany manomboka an'le teneniko efa naplaza nday andray hoe rehefa kaikikaiky ny fanisana ny vato de tapahany jiramany jiro de ôry zalamy manao ny loalikany tairo manomboka manoratra ny olona zany hoe tapaka ny jiro aty tapaka ny aty sy ny karazany bulletin any aposy anankiray ihany makany ety lavitra be feno bulletin précoce any aposy de feno karapanondro mbola ifidy de un mas zavatsara olony reo fatakareo zany kelakely ny olo ko misy be ny sasany mifankalala dôly zay mbola olony fidy no mitondra karapanondro régimenta be ny posiny sy bulletin précoce amin'ny anarany rehefa narahanay reo olona reo de nysamborinay rehefa nysamborina de nisy sakoroka atao mosy be nalefanay any aminareo sary tompo tsisy nainga zany nakely aby zay mbola tsy nahazo a de mba meo any ny adresenareo de alefako any ny sary fa voasambotra io nalaigna atao posiny izy rehefa de nasiony olona rehefa nasiony olona de mikorotana ny olona saika hovonony olona izy rehefa saika hovonony olona izy de namena ny polisy rehefa namena ny polisy izy de tsy fantatra zay nitondra ny polisy azy fa zay tapaka koa zany ny jiro any belera zany ny zavatra mengy a am'izay toerana zany tokony aresy zalahy de tapahan-dralahy ny jiro tokony tomorina akaiky mihitsy mifanisana ary jerena ny zavatra mitranga sy ny zavatra rehetra ndavara anana impression fa tsy mientin'ny polisy sokadraina le olona fa navoty raha disa misy diso de kely parina efa nahitsiko le hoe tia malebande kely fa tsy te maso efa nahitsy ary nanao fialatsiny atompoko tapaka tanteraka hono ny jiro eraky ny 4e arrondissement zany ny vaovao afantaranareo hoe tenina fraude massive ary mbola tsy nisy ohatran'izany teto ambonin'ny tany ndawara ohatrantseo izy hoe nalefany fiadana tsy inona zany alao diso raha ohatra ka diso de alao diso rehefa voasambotra olo io de namoaka fanambarany fidy ke mas fahamono am'izay izy fa tsy zakany ny ataony rakoto azy mitandako tsy haiko moa na zany resahana izy mamelaka plainte pour menace de mort saky mitady amono ary fidy menaka tapitra tre momban'iny eto am'izay hiditra amin'ny étape manaraka atsika miantso ny vahoaka ny 4e arrondissement nareo any trano rehetrany mizy la vavy kizy tanora mivoanareo mivoaka ny amin'ny arabetsika menakavy de makany bureau de vote manomboka ny 5 sasany amin'ny eniny eo fa manao lohamboto reo anesika bulletin ao anatin'ny urna ampitahorinao président ny vote tahorinao délégué anay ampitahorinao délégué hafa ary matahotra azy zay mazenda faharoa ampandraiky mpitandro filaminana miraitsy kombakomba amin'ny prise scolaire tsy masika zareo a rehefa ary fidy menakavy 7 septembre manao ny taony tsy normal ny rahalahy mifidy ry zao daholy tsy normal la tompo famono fantatra dolo ny tranonareo tsirairay reo fantatra ny tranony tsirairay lo tranony tsirairay fantatra alosa candidat izy métropolitaine izy rehefa aveo fa natsona dolo ny candidat rehetra fa samy sahirana moa de mbola any amin'ny sahirana azy raha ifamonitsika ifampikasitanany zay tsy matahotra an'laisa fa izao iza nivoaka vela amin'io tranon'iza no may tomobile iza no may
iza no fahateto ndray tsy mitsy tokony isy azany tsony eto fifidianana le izy de aleo adio de ze lany eo ekeny besiny maro fa am'izao fotoana itenenako zao manao forcine na ary fidy menakaro sy ny jolambota 4e arrondissement andresy amy fomba tsy ara-dalàna zay tsy manaiky an'izay koa eto a de miantso ny gendarme monsieur préfet efa tany aminao zay manao tatitra isan'andro monsieur iandry ao gendarme ary namako manao tatitra isan'andro fa tsy manao nareo ifidy te maso miteraka ny faty olona 5 teto amin'ny vavady mikandrantany teto notoriko ihany koa tam'izany responsable izy fizomitary natonga ny fifanosehana teto na faty olona 5 tsy navelanareo nitory fidy miteo zao fidy mbola amono olona ndray mbola mampitahotra olona ndray zany ampitahorin'ny fidy tsy normal firenena inona ty rehefa tsy anao gendarme rehefa tsy anao ny polisy tsy andraindray hidiny eny 4e zao aketriny zao malafa tonga ny amin'ny enina miantso ny olona voady olo nareo fa ny mahazo androany azo nareo rapitso azo ny député rapitso azo ny président rapitso azo ny candidat hafa rapitso ary raha misy député lany eto ka député jolambota ohatran'ireo sahirany ty 4e arrondissement ty za zany na olana tsy rano tsy any olona fa za le ampitahorina mihitsy tsy reviny tetra tsy reviny tromba manao fandrahonana direct izy ao mirany fa amely izy alefaso ary ho anareo mpanao gazety mahasahy am'izay nareo manao investigation zay teniko zay nitory tamin'nisy faty olona teto mandraparovina ny olona tsy maninina nena ndraikitra mamono olona ny tsisy mitory tsisy manina olona 5 mateo tary amin'ny ilany tany hôpitaly ty mbola te masa responsable teo to noho ny tsy fahaizana ninina ka izao tsy haiko na iza miaro azy fa tsy mety iny zany rehefa tsy mety zany dia tsika rehetra mila mivoaka mivoay anareo rehefa tsy voaky nareo tsisy anao tolona ao amin'ny toeranareo eto Madagasikara fa manao lohamboty reo de manao forcine nareo raha misy laingy zany assumeko voalohany voasambo faharoa flagrant délit misy proof tsy izy rehery fa be dia be fahatelo manery lehibe ny fokotany délégué afaka ijoro le olona reo tsy ofosiny izy zao fa entiko any izy rehefa ilainareo zay ny afatra androany mbola tsy haiko am'firy zao amin'ny entona lasaka miantso ny gendarme miaramila za député rosy mbola député hatramin'ny volana juillet midina ianareo ety amin'ny 4e fa misy manao lomboky feno 4 vonina andeha anao forcine ny fifidianana metanjonareo ny azy atao zay arava ny fifidianana na atao zay korotanana rehefa horesy izy na atao zay ampandresena azy tsy mety aminay zany ary le mifandraondraona oka tompo ifamono eto tsika tsy mety zay tsy matahotra ny lesiny zay tsy matahotra nizanizy fa tany misy lalàna ty tokony tsy sandry na tontolo ny tolana ny firenena afa ny collectif de candidat nampitahory ny lesany zay tsy matahotra ny lesany alao andeha fandehana satatao zao izy candidat malekena anazy sady nahity izy ka zao iala fa zao za tsy responsable an'izay tenena izy tsy responsable anteneniko masika be teo asoriko anatiny izy fa izy teny izy nahita de alao izy nioa fa iala aza mandroso aloha mpanao gazety zay zany ny antsova nataon'ny Rosy anentananao zany ry vahoaka malagasy ary ny tena madanitra Rosy an'le zavatra mitsanga de zao iran'ny Madagasikara le zavatra takan champignon fa tsy mba hoe amin'ny toerana ray tsy mba hoe andravoangy any zao ndraytsika zany maheno zao fa tapaka daholo ny jiro tapaka ny ery maheno tsika am'izao fotoan'izao am'izao ora amin'ny teny zao fa alefa ny fandrahonana moa zany fandrahonana ampirorona ny tokantrano ny ramatoa Razanamahasoa Kristina fa hoe ho samborona ny vadiny
arak'le teny le zavatra niteneniko iny hoe atao zay atapaka lalan-dra Andriamatoa Kristina Razanamaso am'izay raha sanatria lany député tsy afaka no tonga ho président ny assemblée nationale. Fantatra ny olona mamely an'izany tsao zany ary miainga avy any amin'ny communication ny Irmara no manao an'izany. Fantatra zany. De alefa mifampiororono. Tonga any amin'ny birao de vote ny olona andeha hifidy any aninony izy teo, any amin'ny faritra maro amin'ny toerana ohatra hoe any Mangatamboangy, any Mandrosinoro. Tonga ny olona hifidy nefa tao anatin'ny lista tamin'ny andron'ny élection présidentielle. Tapitapoka eo tsy ohatsony le olona, inona ny zavatra mitranga. Miasa Andriamatoa Jean-Louis André mifidy dirikabo ny CENI. Satria de nametraka camp mihitsy izy any ary nametraka faritra mihitsy takany hoe zone de combat anazy sy Andriamatoa Raymond Nala. Ohatran'izany ny amin'ny Mazanga enotsika tsara ny zavatra nahazo tratram-body omby zao le tovolahy fa mitady ny olona am'izao fotoan'izao hoe nakaiza ny tondran'ny gendarmerie azy, nakaiza tsy fantatra hoe aiza. Ohatran'izay koa le tratra teo amin'ny bureau de vote tamin'ny tana 4e arrondissement. Ny any amin'ny 5e moa tsy lazaina tsony any amin'ny Indre Arfidy Ramanandray be, any amin'ny Raoldina iny ny Alabato. Aza misalasala nareo mandefa fa alefako eto ny feo. Ndao, eno iara, ty ndray tsanga tamin'ny Mazanga, efa henonareo fa tsy maninona hitaritana nareo hoe raisina ndraiky sa arovo ny vatinareo, arovo ny zavatra atao ny safidinareo. Tonga ty fotoana. Ndao. Niala. Niala bitawana stesa. Niala wa. Ary jereo le olona rehetra miaro an'le safidim-bahoaka vonona no faty daholo. Ozy reo se tsisy matahotra an'ilay sana eto. De noky ny tenin'ny Andriamatoa afak'andro. De ho tsapanareo le zavatra mitranga. Tsy hafahafa fa tena fitiavanareo. Io. Niala. Io atumgel tata. Io. Asimgel tata. Candidat numéro 1. Miaraka mitady. Zany hono zany, Antaninarenina koa, tapaka koa ny jiro. Tanareo am'izany ara, vita kady sy tanteraka le izy, ary tsy nandainga mihitsy ny sorako tamin'ny nanome anao hoe ny teknika ampiasain-drahalahy bainina akoatra ny mampiditra vato ao anaty orona dia rehefa nisy vato tapaka ny jiro ka raha vao amin'iny tsy mahana tsy mahay manara-maso ny olona dia ny vatony ny adiva ataondrareo vatony. Ndao ary enona ny tany Mazanga. Asimgel tata. Candidat numéro 1. Miaraka mitady. Miaraka amin'ina. Tata. Nanday karapifidiana. Ambotra rahaba koa tapaka koa ny jiro. Ore olona. Eno tsara ny tenin'ny afak'andro eto, tsy matahotra no faty izy.
anao iza. Anao iza pangalabako ty. Anao mangalabako. Anao mangalabako ay. Ay, miboana bakao. Miboana bakao. Miboa bakao anao. Miboa bakao. Raha tsara miseho zany a, de zavatra hita de zao. Le mpangalabato tonga de misitrika any anaty fiaran'ny zandary de arovana. Zay zavatra miseho a. Ary hita mihitsy le zandary fa gêné. Tena gêné be mihitsy rahalahy hoe tena à contre-cœur zany izy ny ohatrany hoe manao an'io zavatra io. Hany lasa ohatrany hoe tena manahirana. Za zany de te hieritseritra ary te ino ahy. Hoe raha rapitso misy zandary kapitaine na commandant potra tapaka avany, tsy apagaga anazy satria lombo manga daoly. Lombo manga hoa ireto lohany sy lehibeany. Raky ny lazaiko anareo hoe recrutamby ve mba lehibeany zandary am'izao fotoan'izao. Ndao henotsika ity anankiray ity. Tratram-body omby tany taiza moa izy ity andraso. Maromaro manko ny zavatra alefan'ny olona atany hoe nonka masisoso. Afaka mahazo riba ve azafady andefasana fanampiana frais makasitraka melo misaotra betsaka toko alefako aminao eo, misaotra betsaka indrindra fa tonga de alefany amin'ny avocat. Zay tokoa neny. Raha ohatra ka laha hitanareo lasa diniko ambakin'ny tokony anampiana ny avocat, raha ohatra mety aminareo de mba angatao amin'ny MP ny riba de tonga de alefako aminareo ny any amin'ny avocat. Ny amin'ny association koa ataoko fialanatsiny official eto. Ary tiako hotrapanareo fa rehefa diso dia diso. Ary tiako hotrapanareo koa fa ny fiarahana maro dia fianarana foana hatrany hatrany. Tsy laozany zay tsisy olana amin'ny zavatra atao amin'ny fiainana. Ka raha isaky nisy olana ianao de se défiler amin'ny responsabilité zay eo aminao de taddio fa na ianao laso na ianao foroba. Izay no asaiko manao fialanatsiny en public eto. Fa nisy zavatra tokony enjehana noho ny antony maro samihafa de tsy tratrako. Andao tenenina mihitsy hoe vola zay tokony anampiana, fanampiana ho ahy. Zay tokony anampiana amina zavatra anankiray. Tsy ampy ny fanambarambarana na ny kôtikôta ao anatin'ny zavatra nresahana sy ny karazany. Nanapa-kevitra par volontariat nandraisako azy hoe ho fenoko io no ny antony maro samihafa tsy tratra izy satria fantatrareo tsara ary tokony ho fantatrareo fa maro ny zavatra sahaniko ao anatin'izao raharaha zao. Ka raha nisy olona nakinona nampanaovina azy tsy nahatanteraka, izany nanakina azy, nanakina an'le olona hoe ataovy ty, tsy tanteraka de raisiko zany ny fahadisoana ka ialako tsy ny tanteraka am'izay mety olona victime am'izany, ary ialako tsy ny ihany koa amin'ny olona zay mety malahelo ny am'izany. Na izany na tsy zany, efa natsoko zay tokony ho atongavan'izany zavatra zany direct na indirect
tsy arakaraka ny abean'ny problema nentina sy napetraka ambony latabatra ny zavatra nitranga. Angambany hoy a mety estime n'le olona amiko tsy manala n'le fahadisoana ara-potoana zany na izany na zany de lako tsy ndray tompoko kilongambany na close iny discussion iny mbola raisina ary mbola mitohy ny andraikitra amin'iny. Zay a tafapitako izay satria mihito mako ohatrany mampatsiahy tapoka ako misy olona zany ato mandefa hoe alefaso hoe vita ny essence ny urina de naverina ny jiro, vita ny essence ny urina de navelona ny jiro. Zay ny le nilazaiko hoe tapahindra latapoka ny jiro dia solony ny urina de anao taraiky mivoaka daholo de anao tsy manana réflexe firy efa nampitaitsika teto zay raha izay no tiana lazaina. Lazaintsika teo iny mazanga iny a misy koa zavatra maromaro hafa zay tokony naseho sy nijerena teto a fa antsoavy zany zay ore olona tsy marina ary tsy maripotra io fifidianana io. Misy adra mampagaga kely ihany mampagaga ary malasa saina le izy hoe maninona mono ary ny antso le olona fa maninona mono roserery no matsiaro misy injustice eny amin'ny faritra faefatra. Ohatra manamafy an'le tenin'le olon-dehibe zay hoe zany nampiona an'ireo a efa napiresahako ireo a. Manamafy an'le zavatra mipiblieko malo hoe atao zay andresena ny rosy, atao zay aparesy any Christine Razanamaso, atao zay aparesy any idéal son, atao zay tsy andreseny Arfidy Ramanandray be eny amin'ny 4e 5e arrondissement, atao zay tsy ampandresany Jatsy ireto le olona zany tsy azo anaovana kajikajy ohatry ny hafahafa. Nisy olona zay ny antso an'izay mihitsy teo tena nanao hoe baina ohatra marina ihany le teninao izy. Le olona ndray zany mampatsiahy aho hoe mampatsiahy anahy hoe ohatra marina ihany le teninao hoe ohatra fampikozy ve le rony. Fa maninona ny rosiany no mitabatabana eny amin'ny 4e mozy le reo. Ça mérite beaucoup de réflexion. Saotra ny ASPR s'impliquer ao anatin'le fanaraha-maso amin'le mpangalabato ary etsika pro-Ravalomanana moa iny zany nilazaindrareo azy kanefa na izany na zany mila mihetsika maherihery nareo satria le olona mamahana avy hatrany hoe fa maninona nareo ny tsy hita ao anatin'le fihetsiketsehana tsy haiko koa na mandeha na tsy mandeha ny communication nareo raha misy tokony alefanareo aza misalasala le fasoty fa ataoko tsara ao anatina tolontsika zao fa tsy hoe hifanavaka eto ny amin'ny zavatra atao fa rehefa mety aminareo de alefa saoty amiko ndao re jombakapamandray.
Ya, ianareo tsy maintsy mandresony a. Tapaka ny jirony zany a, ary na manomboka manisy ary ny amin'ny fandraisam-bato any an-tanàna dia jiro tapaka no hita am'izao fotoan'izao. Ka zay misy vaovao de tonga de alefaso, ny sary moa mandeha foana ato zany, fa ny raha misy vaovao alefaso direct dia alefako direct eto ihany koa alefa raha ohatra misy. Ie, raha mbola tsisy dia fanao veloma kely de verineo avy eo. Ndao ary ino misy? Ay, ty aloha. Lefara. Zoa candidato per la verificazione misy olona mifidy ve tonga ao anaty permission sy ny tariny mba ahafahana mahita izy ary le version ary tena les mêmes personnes daholo no mifidy le Atsirabe any Manandona na Nkarena mbola mankalele tsara vava ary mbola nandeha tonga bilana akany tomponazy tompovavy izao le fangalarana amin'ny fomba miatsy zao hoe le tompona raiky fanjakana zany ampiasaina Iantsika tsara angamba zany a. Alefako any. Ty aloha misy anankiray ianonareo a. Miaraka tany Antanambao Sotemandray ty a. Tratra tao amina tokantranona andian'olona mpizara vola le zany. Tratra tao karatra kara-pifidianana sy vola. Aiza indray le izy teo.
Raso. Za mialitsika menakafy ty. No asaina mifidy any rehetrarehetra any ary mitovy io ordre de mission sy ny arina lema totalepaso mitovy tany amin'izay rehetrarehetra mijerevantsika izao hoe ilay fomba ampiasaina ny fahefam-panjakana izao hoe le tenenina hoe tsy maintsy lany zahay izao hoe lay fanodidinana amin'ny saim-bahoaka tokoplasytokoba fotoana an'izao izorony izao hoe mendrika ho amin'ny firenena hoe zao tokoplasytokovaly anao rekety zahay aveo lay olona mitovy ihany no asaina mifidy any rehetrarehetra any ary mitovy io ordre de mission sy ny arina lema totalepaso mitovy tany amin'izay rehetrarehetra mijerevantsika izao hoe ilay fomba ampiasaina ny fahefam-panjakana izao hoe le tenenina hoe tsy maintsy lany zahay izao hoe lay fanodidinana amin'ny saim-bahoaka tokoplasytokoba fotoana an'izao izorony izao hoe mendrika ho amin'ny firenena hoe zao tokoplasytokovaly anao rekety zahay. Zany ny zava-za miseho fotoana zao ary tsy matahotra intsony le olona, tena tsisy matahotra intsony ary tena mijoro tokoa raha zay ny ilazana azy. Ty ndraiky ao anatin'izany za miaditsika de rehefa atao tabataba be tary de somary mitangorona tao tany aloha tonga de lambe moa de tonga de niditra braona raha de rehefa atao tabataba be tary de somary mitangorona tao ny olana an zareo zany de hoe OM entina ny fidianana zay de rehefa aveo am'izay tsara le anazay de tonga teo moa de hoe analyse io moa zareo na zany le hoe savovoriny tsy tiakaalofa i président fokotany mbola hijoroana io koa fa misy olona maromaro noteny eo alao fa horesahana io le izy rehefa aveo ampanao gasety rehetrarehetra fa zao andriamato président fokotany eto masony retoanina rehetrarehetra rehetra sy mipitandro filaminana ianao no anontanianay miantso anao ny monsieur le maire ainona zay deuxième liste rehefa tonga teo izy alao le olona aloha ny joro vavolombelona izy re alao izy ijorany anatin'le vidéo de tonga zahay manontany hoe zahay efa niantso any seni fobe niantso ny seni ihany ko tato afaka ve anontany io le olona le hoe nitangorona noteny zay afaka ve zahay manao vérification fa nahitaka ohatr' zao zay olona mifidy avany manandona makany vinanikarena de mifidy tatsirabe de mbola mifidy makaty makany zay fotsiny nanontany nefa tsisy hoe korotana tonga zay ny candidat mpifaninana aminay de milaza fa nanao pression amin'ny vahoaka zahay nanan'iny vahoaka rehetrarehetra reo mama mahita daholo fa sady tsy nisy pression fa niditra zay ary tsotra ary nangataka mihitsy zahay nangataka tsotra zay hoe afaka manao vérification zay ve zany le avadika hoe pression aty aminay satria ve hoe tsy candidat mpanjakana zahay na hoe tsy candidat inona de atao an'izany hoe lazaina fa manao pression zafady tokolasy tokovavy mitovy ny candidat rehefa nekeniny ACC fa mananjo ary zahay efa naka ny alalana rehetrarehetra avany hoe anao vérification zahay tsy nirodorodo be ka hoe tonga de niditra keriny be zahay fa hoe azafady to afaka mangataka ve zahay fa mahitaka ohatr' zao aiza tam'izay le pression to zay zany le anontanianay tamiko tam'izay hoe azoniditra ve teo ve anao satria anay mipetraka eto mipetraka nandalonareo zany de misy vatsy eny amin'anina batsy anao fa efa nandalonareo de samy savangy etsika teo samy salama zao président tsisy minimino fidianana tompoko tsy idiran'ny hoe zay mahatonga anareo tsy de idirako anjaranareo tsisy idiran'ny président fokotany na hoe ino natao amin'ny président bureau de vote zay to reny ngambany lehibe indrindra atao anaty fifidianana fa tsy hoe président fokotany na hoe ino ka le lazainao fa hoe tonga de niditra tsy niteny taminao mialatsiny aloha monsieur le président fa zao président bureau de vote araka ny lalàna velona no lehibe indrindra ao anatin'ny fifidianana de ahoana moa no tenenana hoe tsy nandalo teo taminao na inona fa ity tsy azo atao an'izany
Tsy fokotany aloha fa tonga dia lambe moa dia tonga dia niditra biraona. Zay zany iny ka anankiray iny mbola misy ankiray koa milatsaka ato andaso Ngarobelona no miteny eto andao ienotsika Ngarobelona andao ary hita etsy sy aroa amin'ny boriboritany rehetra ary manerana ny nosy tena maro loatra ary matetika ny anomalia avany amin'ny ataontsika eo kandida miaraka amin'ny fitondram-panjakana manao anazy hitantsika ireny porofony toaka amin'ny teny dia efa maro ka ny teninay dia tsotra manentana ny olona ho avy anisa vato dia arovony safidinareo anjaranay mpono politika nefa mitsangana efa nisy atsika fotsy teo nandeha dia anjaranareo miaro ny safidinareo raha tsy zany a dia ho tapahan'ny olona nefitra eo amin'ny toeranareo dia taraiky eto foana tsika fa mila manao dingana ny olona zany miaro ny safidina dia aza manaiky lembenana fa oka izay fahamarinana nilay tsika atao amin'ity fireneny ity rehefa tsy mitsangana ohatr' izao ianao hiaro ny vatonao a dia taraiky eto tsika mianakavy dia aza manaiky lembenana fa zava-dehibe zay be loatra tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny firenentsika dia jereo fa mangina fotsiny dao ny tompona andraikitra aiza ny tompona andraikitra mahita mpitandro filaminana zay tapakandro maraina nitolakandro misy fotoana tsy hitatsonony zareo ny délégué maro menacena ampitahorina lasa mitsoka ny sasany misy sady tsy manana bazo sany tsy misy inina tafiditra ao amin'ny birao fandatsaham-bato ny délégué andro zareo tsy misy fanarahan-dalàna intsony menasy tsy mahazo alisy ary menasy vao misy makasary dia samborona le olona tona nampitandro filaminana ampirorona tena aza manaiky lembenana fa zay aloha dia tsy anaiky fa zay naramaso hatramin'ny farany zay zavatra atao dia mety ifandrimbona miaraka amin'ny zay force viva rehetra fa tsy misy manaiky tsony eto tsisy anaiky lembenana tsony eto iny raha misaotra ny Andriamantoa Belona ny amin'izany samby maheno daolitsika rehetra ny afatra ho ataoko dia zao hoe marina ny tenin'ny Garosy aza mananteny nareo hoe ny olona ny anatanteraka ny tolona laplasinareo na hoe anatanteraka ny tolona azafady tompoko ny olona ny anatanteraka ny safidinareo sy izay fanivana ieritreretinareo samy mandray ny andraikitra sa tandrify azy ny tsirairay ary mba tokony ho tonga saina ihany koa ny tafika amin'ny zavatra mitranga dia efa hira anankiray olombelo olombelona tsy akoho io ny fitenenana ka dia alefantsika ty hira ty ampitapitao any namako any
Eny ara tsy maintsy mandresy ozy ny tsy maintsy mandresy ny tolona nainiky dona nainiky andra tsy maintsy ametaka veloma kely indray aloha vetivety a verineo ihany rehefa aveo ireo latraky ny 7 taona tsy mahalala ny tantara zany hir zany nefa mbola niaina kokoa ny vahoaka tamin'izany verineo aveo a vetivety fotsiny